Raharaha mamy Ravatomanga maro ireo zay nametra-pialana tao anatin'ity raharaha ity any Nosy Maorisiana ary maro ihany koa ireo zay voasaringotra ao anatin'izao raharaha mamy Ravatomanga izay malaza dia malaza any Nosy Maorisy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrena mo isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha mamy Ravatomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Tamin'ny andron'ny zoma 24 Oktobra dia olona 3 no niarany samboriny FCC tao amin'ny Nosy Maorisy momba ilay raharaha famotsimbola ka voalohany tamin'izany mamy Ravatomanga izay tena ifotorany fanadihadiana nanaraka azy ny mpamiliny sady tanan-kavanany ihany koa i Davida Jean Christian Thomas teny amin'ny seram-piaramanidina atao Maorisy kosa i Nasser Beki no voasambotra ary noentina tany amin'ny Financial Crime Commission na FCC tamin'io aliny 24 Oktobra io ihany izay ahina ho tafiditra amin'ny raharaha famotsimbola izay mifandraika amin'ny raharaha mamy Ravatomanga any toeranany ihany koa. Tsy nijanona teo anefa ny izany fisamborana izany satria mbola voatazona ao Nosy Maorisy ao ary miandro fitsarana azy andriamatoa mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao. Voatazona tsy afaka mihetsika ao Maorisy andriamatoa mamy Ravatomanga sy ireo olona roa zay niaraka taminy izay voarorohy tamin'ity raharaha famotsimbola mitentina 20 miliara dolara ity. Araky ny fanazavany fanirisoerina evatrany tsy ho afabela ihany koa i mamy Ravatomanga amin'ireo endrika kolikoly sy fandikandalana izay nataony tao Madagasikara raha toa ka feno daholy ny pirofo izay manamarina an'izany rehetra izany. Midika izany fa tsy amela an'ity raharaha ity ho vita moramora ry zareo mpahay lalàna ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao indrindra mo ry zareo mpanohitra ny fitondrana teo aloha izay mitady hirika mafy amin'izay fanangonana pirofo rehetra izao mba ahafahana mitazona an'ireo rehetra nanao gaboraraka sy ny tsy maty manota tao Madagasikara tao nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Nametra-pialanina ny commissaire eo anivon'ny FCC any Nosy Maorisy any tao anatin'izao raharaha mamy Ravatomanga izao hatrany. Marina fa ity sampandraharaha Maorisiana ity no miandraikitra ny raharaha sy fanadihadiana mahakasika ny mpandraharaha mamy Ravatomanga. Mbola tsy fantatra moa izay antony nametrahany Jonaid Haroun Fakim fialana tamin'io andraikitra izay sahaniny fa araky ny resaka mandeha etsiro kosa amin'izao fotoana izao dia mety misy fandraisany amin'ity raharaha mamy Ravatomanga ao Nosy Maorisy ity ihany zany no antony nahatonga an'izay fametrahampialana n'ity commissaire de police ao amin'ny FCC ity hatrany. Nisy ny fifandraisana tamin'ny ekipa n'andriamatoa mamy Ravatomanga talohany nametrahany fialana. Io ny fanontaniana izay mipetraka amin'izao fotoana izao. Voalazan'ireo gazety ao Maorisy fa nisy fandraisana tamin'ireo ekipa n'andriamatoa mamy Ravatomanga i Jonaid Fakim talohany nametrahany fialana tsy ho commissaire eo anivon'ny FCC na Financial Crime Commission. Tamin'ny andro ny alatsinainy moa ny misolo vava izay nolazaina fa hiatrika fanadihadiana momba ny fifandraisana amin'ny Nasser Beki izay voasambotra rehefa voasaringotra tamin'ny raharaha mamy Ravatomanga hatrany. Nikasa handray fiaramanidina hiala tao an-toerana tamin'io andro ity misolo vava ity saingy tsy maintsy nahemotra izany. I Jonaid Fakim ankilany izay nilaza fa noho ny antony manokana no nametrahany fialana tsy ho commissaire eo anivon'ny FCC tamin'ny andro ny nametrahany fialana io ka andrasany na ny fiovantoedra raha ao Nosy Maorisy ao mahakasika n'ity raharaha mamy Ravatomanga ity hatrany. Nametra-pialana tsy ho isan'ny mpikambana eo amin'ny filankevim-pitantanana ny kompania Aeroport Holding Ltd, Mauritius Helicopter Ltd ary ny Jet Prime Ltd i Gilbert Noël. Ny anaran'ity farany izay voatonontonony Prime Ministre Lefitra Maorisiana Paul Berenguer nandritra ny fihonany tamin'ny mpanao gazety taoriana nahatongavany ilay jet privé nitondra ny andriamatoa mamy Ravatomanga sy Prime Ministre teo aloha Ansay Christian. Niaraka tamin'ny vadiny avy
tao Maurice tamin'ny aliny 12 oktobra lasa teo mo no natongavany izany jet privé izany. Tompon'andraikitra Mauriciana misy 2 araka izany no efa nametra-pialana. Ny commissaire eo anivon'ny FCC izay tsy hivina fa vao nametra-pialana ny farany herinandro lasa teo iny, izay rehefa voatonona ho nifandray tamin'ny ekipany Andriamatoa Mamaravatomanga tao Nosy Maurice tao. Ifotoran'ny fanadihadiana momba ny resaka famotsimbola ao Maurice amin'izao fotoana izao ireo rehetra ireo. Tsy karatra araka izany fa nametra-pialana avokoa ireo tompon'andraikitra Mauriciana izay natsapa tena voasaringotra anatin'ny raha maloto sy tsy fanarahan-dalàna fa tsy miandry esorina tahaka ny nisy tao Madagasikara, indrindra tamin'ny fitondrana teo aloha. Misy ireo izay efa hita sy nananana proof fa tsy manara-dalàna nefa vao maika aza narovana sy no mafisina ihany ny toerany nandritra iny fitondrana teo aloha iny. Nosokafany FCC any Nosy Maurice ihany koa hatramin'ny resaka trafikana Bois de Rose ankoatrany resaka famotsimbola araky ny lohateny gazety La Mauricien tamin'ny androny alatsinainy 17 oktobra lasa teo iny. Midika izany fa mihamaro hatrany izany ny ankamoaka izay mandeha etsiroa ny amin'ny mahakasika ny raha Mamaravatomanga izay tena isan'ny mahasintona mpanarabavao maro amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa tsy hijanona amin'io resaka famotsimbola io hatrany izany ity raha fanadihadiana izay atao ao Nosy Maurice ity fa mety mbola ho maromaron'izay ny fanadihadiana hatao amin'ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'ity raha Mamaravatomanga ao Nosy Maurice ao amin'izao ankehitriny izao. Mivoaka ny vaovao momba ny raha Mamaravatomanga any Nosy Maurice, nametra-pialana avokoa ireo tompon'andraikitra izay voatontonona natsapa tena nifandray tamin'ny olon-dravatomanga sy amin'ny raha famotsimbola mahavoasaringotra azy ireo. Tokony hakalesona amin'izany zava-miseho ao Maurice izany ny tompon'andraikitra rehetra ao Madagasikara hoy ny fanehoan-kevitry ny firaisamonim-pirenena manoloana an'izay resaka kolikoly sy ny maro hafa izay matetika mahavoasaringotra an'ireo olona ambony mo nefa dia noezahana narovana mafy izy ireo mba tsy ho verseza sy tsy ho tapaka sotry fihinanana tao anatin'izay raha rehetra izay niseho tao Madagasikara ary na dia efa hita fa maro ny resaka mandeha etsiroa mahakasika azy ireo dia mbola misy ihany ireo izay miaro fatratra an'ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'izany rehetra izany. Midika izany fa tsy ho vita moramora ity raha ity ao Nosy Maurice ao ary miezaka mafy ry zareo tompon'andraikitra amin'ity raha ity amin'izao fotoana izao izay manadihady etsiroa ary miezaka manangona ny proof rehetra mba ahafahan'izy ireo manamafy an'izay ahiahan'izy ireo izay efa mandeha antaonany maro izay ka tamin'ity amin'izay izy io vao nihetsika amin'izay io raha rehetra io ao Nosy Maurice ao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino finy like ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.